Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Azagaga noho ny fizahn-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapan-toetra. Ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo izany satria fantatrareo fa ny fizahn-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Amen. Iombona ivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ianao. Andriamanitra tianay, tsy mba mahafoy na mahasaraka anay. Mbola ampanajana sy ampanaitrena tanteraka Jesosy no ankofanay eo amin'ny tongo masinao ankehitriny. Arahabanao, idera sy ankalaza ary voninahitra anao. Satria Andriamanitra mendrika izany rehetra izany ianao. Andriamanitra tokony loloavina eo an-tapon'ny lohanay isanandro ianao. Ianao le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, mpanjaka ny mpanjaka rehetra, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tany an-danitra any ka hatraty an-tany. Sotranao eram-poeran-tsainy eram-panaza i tompo malala. Mbola narovanao indray andritry ny alina ray manontolo iny. Narovanao tamin'ny hery miaizina, tamin'ny aliko ny fahafatesana, tamin'ny aretana maro isan-karazany. Ankehitriny izay rehetra velona trapamonjena indray. Atratra izao maraina vaovao izao Jesosy eo. Ary mbola nitobasanao fahasoavana, fitahiana be dia be avy aminao. Sotra ihany koa mankasitraka indrindra satria ny fitiavanao sy ny famindrampinao tompo malalo. Dia indreto izay rehetra mbola novona voronao eto indray, hiara-lombom-bavaka aminao eto, ary indrindra ihany koa handreny afatrao, ny fampianarana avy aminao Jesosy malala. Mankasitraka mankasitraka amin'ny fananarana, ny fanitsiana ny lalandisonay isanandro. Ko mangataka ny famindramponao tompo, barakofy ny herim-panahy lehibe avy aminao izay rehetra izay manatrika eto ankehitriny. Taridalana anay, ampafantatra anay Jesosy ny lala marina tokony alehanay. Anampy anay ihany koa handray ny teninao, hitahiry izany ary ampianatra izany eo amin'ny fiainana iray manontolo. Izay rehetra fanahy ratsy kosa mitady andrava sy hanapodika an'izao fifandraisana izao Jesosy malalo. Dia didina sahady amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'izao fotoana masina izao. Fa doro may any farihy rehetra afo, may mandrakizay. Dia mitenena ara Jesosy malalo, fa vonona iainao izay mpanotinao. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola faly ihany koa manona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny omba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ho vatsim-panahintsika androandro avana dia izay hitantsika eo amin'ny Salamo 17. Salamo 17 ny andininy fahatelo. Salamo 17 ny andininy fahatelo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Mizaha toetra ny foko ianao, na mantatra noho ny alina. Mizaha toetra tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita na inona, ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Amen. Na dia hita tokoa fa na tsy aro ory dia ory tokoa Davida teto riavana, dia tsapa ihany koa fa be dia be mantsy ny fizahan-toetra nahazo an'i Davida, ary dia tena ory izy, tena ory. Kanefa na izany koa aza dia hitantsika ihany koa fa be dia be mihitsy ny fijoroana vavolombelona nataon'i Davida ho fitoriana ny fahatsaran'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra taminy. Raha jerentsika fotsiny eo amin'ny Salamo 17, dia ny ankabetsahany Salamo io dia mitory ny fahatsaran'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'i Davida. Raha ohatra fotsiny ny andininy voalohany no vakintsika hoe, hoy Davida, Jehova no mpiandry aho izy, tsy hanan-java mahory aho. Dia tsapa tokoa izany fa tena nanasoan'i Davida Andriamanitra. Ary any amin'ny Salamo 17, andininy 520 dia mbola niteny ihany koa Davida hoe, efa mba tanora ihany aho izy, ary efa antitra aho ankehitriny, fa mbola tsy hitako izay marina nafoy ary ny zanany nangataka anina. Eo amin'ny andininy 17, eo amin'ny Salamo 17 ihany ny andininy 5, dia mbola hoy ihany koa Davida hoe, namelatra latabatra eo anoloko, eo mason'ny fahavaloko ianao Andriamanitra hoy izy. Izany hoe tena nataon'Andriamanitra hitany mason'ny Davida mihitsy, rehefa hitany mason'ny fahavalon'i Davida mihitsy ireo
reo zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra taminy. Notahian'Andriamanitra Davida, nanandratra amin'ny Davida Andriamanitra, hita ny mason'ny fahavalon'ny Davida avokoa izany. Kanefa kosa na izany aza, amin'ny fiainana ny fiainana riavana, dia tsy maintsy mandalo fizaham-toetra isika tsirairay avy. Izany rehetrarehetra izany nataon'Andriamanitra tsy hoe sanatria faharatsiana, fa nataony izany mba hahalalana hoe hataiza marina ny fatra-pitiavantsika an'Andriamanitra. Hoy Davida eto hoe mizaha toetra tamin'ny memy ianao izy. Izany hoe Davida rery no tratran'ilay fizahan-toetra eto. Fa ny misy Salamy 119 any, 110, 120, dia hita mihitsy amin'ny 9 soratra masina 3 io, fa olona maro tokoa no mizahan'Andriamanitra toetra, olona maro. Ary tena hita tokoa fa tena mahamay ny fizahan-toetra nataon'Andriamanitra tamin'ireo olona maro ireo. Any amin'ny Isaia 150 any koa riavana, 117, dia hita mihitsy fa mpampahory antsika anie, mpampahory antsika mihitsy no ny teny hoe miankohofa ianareo eo anatrehanay, anitsahanay ny lohanareo. Izany hoe tena nataon'ny olona tsinotsinona mihitsy isika riavana, tena novingavingain'ny olona ratsy fanahy mihitsy isika riavana. Nefa izany rehetrarehetra izany, navelan'Andriamanitra iseho tokoa izany mba izany toetrantsika hoe hatraiza tokoa ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Indraindray tokoa aza tsy takatry ny saina ne raha vao mieritreritra na dia tamin'ny taona lasa 24 no averina kely ao an-tsainy, ary mandrakandro any aza moa dia mbola mitohy izany. Tena tsy takatry ny saina hoe tena tao feno fahasarotana tokoa nanomboka amin'ny taona 24 ka mandrakehitriny. Fotoana nandalovana sedra ara-pahasalamana tena mafy tokoa. Nampiororo, nampitahotra olona marobe tokoa manera amin'ny tany mihitsy. Ny zavatra mahagaga nefa riavana dia izao, na dia mahantra, tsy nanana fitaovana enti-manohitra an'izany arety mandingana mafy izany ara isika malagasy dia azo lazaina ihany hoe vitsy anie ny olona lafo tamin'izany arety mandringana izany, raha oharina amin'ireo mpanan-karena sy manan-katao any ivelany any, izay nahitana tokoa faty olona nalinalina, tsy tahisa intsony. Ny antony dia satria izao narovan'Andriamanitra tamin'ilay tana mahery isika, na dia tsy tanteraka zato isan-jato aza ny resaka vavaka izay atanterahantsika. Io sedra ara-pahasalamana io anefa riavana tsy nijanona teo fotsiny, fa mbola niteraka sedra maro dia maro tokoa teo amin'ny fiainantsika. Dia niseho ny sedra ara-piveny amin'ny asa fivelomana, be dehibe ny very asa, be dehibe ny miaina ny karamana, ary izany dia nitarika ny fiainan'ny vola be dehibe niditra teo amin'ny tokantrano. Teo ihany koa ny sedra indrindrindrindra ilay sedra faran'izay lehibe, dia ny sedra ara-panahy satria voaterina katona mihitsy ny fiangonana tamin'ny taona 24 iny. Ankehitriny ary dia mbola mikatona midy ny fiangonana. Izany ny sedra niseho tamin'ny entin'io ny sedra ara-pahasalamana io tsapa tokoa riavana fa efa tena tombotra dia tombotra ny andro farany anika dia manao izay faraherin'ny devoly fahavalontsika. Mandefa n'ity karazan-tsanatsipika tsy mbola fahita ity, tsy mbola niainana hatramin'izay. Fa sosoa ihany fa ny mpanompon'Andriamanitra kosa eo an-daniny dia novangiany fanahy masin'Andriamanitra ka tsy nitsahitra ny nampatsiahy antsika tsirairay avy. Ny teny tamintsika nananatra tsika isan'andro hoe mivavaha mafy miorena tsara amin'Andriamanitra aza mitsahatra mibebaka mifamela eloka ianareo, mialamy ratsy rehetra fanaonareo, diovy ny fonareo, hataovy ny asan'Andriamanitra arak'izay vitanareo. Izany anie no namanginy no nampananara ny mpanompon'Andriamanitra itsika. Ary eny amin'ny Isaia 5:50, 1 aza dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, ary dia nanasantsika foana tokoa ny mpanompon'Andriamanitra hamonjy fotoam-bavaka hiatrika ny vavaka fifadikanana, kanefa nanasika namaly an'izany antso ny mpanompon'Andriamanitra izany ve tsika? Tsy vitantsika anie nanatanteraka an'izany atsakany sy andavany noho ny antony maro izay tsy dia tena misy antony akory. Ankehitriny anefa riavana dia tohatra ny hoe sanatria nanody antsika izany fanasana izany, satria nidiny tompo tanteraka ny vangeny varavaram-piangonana nandritry ny taona, ary noho izany dia tena ory nalahelo mafy tokoa izay tena nangetaheta hivavaka, nalahelo mafy tokoa izay tena naniry handova ny fiainana mandrakizay. Fa ny olona izay tsy nivavaka kosa teo anatrehan'izany, tsy nahataitra azy na nisokatra na nidy ny fiangonana,
fa ny azy ny fiainany dia mandeha foana. Ny anazy mbola izay tiany ihany nataony, izay mahafinaritra ny sainy ihany nataony, tsy olana aminy na misokatra na mihidy ny fiangonana. Izany sedra maro isan-karazany zany nefa ry havana dia zao navelan'Andriamanitra iseho avokoa izany. Tahaka ny namezan'Andriamanitra fahefana ny devoly izay toetra ny Joba, ilay mpanompon'Andriamanitra marina, mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra ihany koa. Dia nompoteny devoly tanteraka mantsy ny fiainany fananany Joba ray manontolo, ny zanany rehetra ihany koa. Fa teo anatin'izany Jehovah Joba, sanatria ny vava tamin'ny Jehovah Joba na monmonina izy, tsy ny monmonina Joba, sanatria ihany koa raha nanometsiny an'Andriamanitra Joba, fa nanaiky ny fitondrana rehetra izay nitondran'Andriamanitra azy. Ary dia hoy izy hoe Jehovah nanome ary Jehovah ihany no nanaisotra isaorana iny anarany masina. Zany ny teny navoakan'i Joba, be dia be nandrabiraby. Eny nandeha nanivady andefy mandro ny aza mbola amin'ny teny aminy hoe miala, andao miala amin'izay amin'io Andriamanitra io. Fa Joba ry havana tsy napietsika, tsy miala tamin'Andriamanitra izy. Na inona ny seho teo amin'ny fiainany na inona. Ary any amin'ny obolana toko faha 40 any, ny ao amin'ny 14, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia samy misy antony avokoa. Izany hoe Andriamanitra ry havana tsy sanatria manaonao foana, na sanatria koa manao zavatra tsy ampiheverana, sanatria aoka tsy hiteny hoe fa maninona kosa aza no nalefan'Andriamanitra ty amin'ny tany mahantratsika ty ny arety mandringany. Fantatsika moa ry havana ny antony izany, nataony tokoa izany pampitodika olona marobe hiverina aminy, ampivavaka andreo olona marobe izay mbola tsy nivavaka hitoky aminy koa, satria tsy misy tino very isika na dia ray aza fa mba samy andova ny fanjakan'Andriamanitra avokoa. Ka koa isika ry havana mba tsy hiteny hoe fa nahoana azy fa naninona aza nakatona ny fiangonana. Nataon'Andriamanitra ihany koa izany ry havana mba hatsapahatsika ny tsirony zany fiangonana misokatra izany. Teo alohany ry havana misokatra foana isan'andro midanadana ny fiangonana misokatra ho atsika, ka toa lalovantsika fotsiny eny ireny baravarana misokatra ireny. Tsy nampaninona atsika na hivavaka tsika na tsy hivavaka tsika, indraindray tsika mazoto, indraindray tsika tsy mazoto. Tsy nataontsika lahara-pahamehana teo amin'ny fiainatsika izany andeha hivavaka izany. Fa noho nikatona ny fiangonana, vao nangetaeta hivavaka isika, vao nanirana ho vavaka fifadikanana isika. Navelan'Andriamanitra iseho avokoa ireny fandrendrehana maro isan-karazany ireny ry havana. Nalefa ny reny, nalefa ny karazana aretina, nalefa ny fahaverezana asa, nalefa ny tsy fisim-bola, nalefa ny ihany koa ny fikatohany ny varavara-piangonana. Saotra an'Andriamanitra isika ry havana, fa tsy niala taminy, nifikitra taminy foana, tsy mba nivadika taminy mihitsy. Eny teo anatin'izany rehetrarehetra izany aza, dia mbola tsy nitsahatra isika nitady nangataka fanavotana sy fanafana tamin'Andriamanitra. Sanatria tamintsika izay hoe hitady olana, tady vahaolana sy zavatra hafa tany amin'ny hafa tany amin'ny hafa ry havana. Fantatsika ry havana fa zany rehetrarehetra ireny, na nangataka fanavotana azy itsika, na nangataka fanafana izy atsika, dia tsapatsika ihany koa tamin'ireny fotoana ireny. Tsy namaly ny Andriamanitra, tsy niaino ny Andriamanitra, tena nangina tanteraka Andriamanitra, satria nahoana hainy tompo ry havana tamin'ireny fotoana nandefa ireny fizahan-toetra ireny, tamin'ireny nanao nandefa fandrendrehana marobe teo amin'ny fiainatsika ireny. Hainy tompo ry havana nanefi ny toe-potsika, nanefi ny toe-tsaitsika, nanefi ny toe-panahintsika. Marina tokoa hoe misy antony avokoa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Tsy nataony fotsiny ireny rehetrarehetra ireny, tsy nataony fotsiny raha tsy namaly atsika izy, raha tsy niaino atsika izy, fa ka izy nanefy atsika ry havana nandritra ireny fotoana ireny. Noho izany, na dia mbola tsy fantatsika aza ny zavatra iseho amin'ny fiainatsika raha mpitso, raha afaka pitso ny taona rehetra izay iainatsika, dia izao fotsiny ihany aza misy miala amin'Andriamanitra izany, aza misy miala fa fikiro mafy ny tompo ry havana. Mety mbola isy ihany ny fotoana izay ampitomany atsika, zavatra mafy iseho amin'ny fiainatsika, fa izao aza miala amin'Andriamanitra izany. Na dia hanao zavatra tsara azy isika, na dia ezaka anao sitrapon'Andriamanitra ifoana azy isika, kanefa dia mbola vingavingain'ny mpanota ratsy fanahy ihany, mbola ataon'ny olona ratsy fanahy tsinitsinina ihany, dia izao aza miala amin'Andriamanitra izany ry havana. Tsarovy foana, ataovy ao an-tsaitsika foana, fa tsy ny devoly no mandefa indreny fa Andriamanitra mihitsy
no mandefa ireny fandrendrehana ireny mba hanefeny antsika tsirairay avy. Koa za malahelo intsony raha lalova ny sedra mafy isika eo amin'ny fiainantsika. Fa iraiso ireny ry havana, raiso ireny fa ireny sedra ireny mba ho zezika, mba hampitombo atsika amin'ny fitiavana sy ny finoanan'Andriamanitra. Raiso ireny mba hampiorona tsara atsika amin'Andriamanitra. Raiso ihany koa ireny mba ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika isan'andro amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Aoka atsika mba tsy ho variana intsony hitanondrika amin'ny fahoriana izay miseho, na koa sanatry ny vava hanometsiny an'Andriamanitra, fa aleo re manatrika mandrakariva izay zava-miseho, miaraka amin'ny fandoliana mivavaka amin'Andriamanitra, amin'ny fifikirana mafy aminy, amin'ny fanatrehana azy mandrakariva. Ary dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay amintsika hoe satria ianareo tsy mba niala tampoka mihitsy mandritra ireny fotoana ireny fandrendrehana ireny, dia izao rakitra soa ianareo amin'ny andro izay voatendriko, ary ho antra anareo aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay nanompo azy. Amen. Mbola hiondrika hivavaka isika. Mankasitraka anao indrindra izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, satria nanokatra ny masom-panahana indray ianao androany. Ampahafantatra anay Tompo fa diso lalana tanteraka izay, diso hevitra tanteraka izay mihevitra fa ireny sedra sy fahasarotana miseho amin'ny fiainana ireny ho heverina efa amin'ny devoly fahavalonay foana. Ka inalefanao mihitsy navelanao miseho eo amin'ny fiainanay mba hanefenao anay, mba ahafantaranao ihany koa fa tena tianao izay. Ankehitriny Tompo malala dia tsapanay fa ireny fizaham-toetra maro be ireny dia mahamay tokoa aza, na dia navery hevitra nay tokoa aza, ekenay ampitiavany. Io ekenay Tompo malala satria fantatray fa nataonao reny mba hanefena ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay. Nataonao reny mba hamerenana anay ao ambalanao. Nataonao reny mba iorenanay mafy tanteraka amin'ny finoana sy ny fitiavananao. Nataonao reny mba tsy ho variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao intsony izay. Ary koa nataonao reny mba hampazoto anay hivavaka, hifikitra mandrakariva aminao isan'andro. Koa manomboka an'io Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia tsy ho variana intsony izay tanondrika amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay. Tsy ho variana intsony izay hanometsiny anao, fa kosa hiatrika izay zavatra rehetra miseho amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifikirana mafy aminao. Koa ninona miseho Jesosy, ninona zavatra sedra miseho amin'ny fiainanay dia izao. Tsy hiala aminao izay. Tsy hiala aminao izay Jesosy, ary ho ataonao rakitra soanao izay amin'ny andro izay voatendrinao, ary ho iantranay ianao isan'andro. Mangataka ny fanahy masinao izay Andriamanitra Tompo malalo. Ampio izay isan'andro ho tena tianao Andriamanitra. Atoky sy anantenanao, hifikitra ary hifampitantana mafy aminao amin'izay rehetrarehetra ataonay sy izay rehetrarehetra lianay. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny Tompo anie nisy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy eo amin'ny faharetany Kristy. Ka hitenenany aminareo hoe aza matahotra ianareo, momba anareo aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra reo. Hampahery anareo aho sady hamonjy anareo, eny mitantana anareo amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen. Dia mahereza daholo ry havana ary mifikira mafy amin'Andriamanitra isan'andro. Aza misy